Ya, somary nisy savorivory kely ihany moa zany sy taona nandritra izay fifidianana izay ary manana any ambarany sy ny candidat fanina tamin'ny Ramatoa Noro Lalondramazo iny manana ny fijeriny ihany koa izany an'izay fifidianana izay. Araka ny nambarany Andriamatoa Raherson Dominique izay candidat ndrotsaka ho fidiana filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja fototra athlétisme mbola dia nambarany fa tsy nanaja ny fepetra sy ny teny efa nomeny zareo avao ministera ny fanatanjahantena izay atao hoe manatrika ary manaraka ny manamarina ny ara-dalàna na tsy ara-dalàna ilay fifidianana ho an'ny Ligue Nalamanga moa ny tena nipetrahan'ny olana izay tsy afaka nifidy hatramin'ny farany ka teo no nanankiana ny Andriamatoa Raherson Dominique ny fomba fiasan'ny zareo ao amin'ny ministera ny fanatanjahantena. Zombara moa zany dia iny ny vokatra dimy sy dimy ny vato azon'ny présidenty Noro Lalao sy ny tenako atsala zany le izy tsisy resy tsisy nandresy fa ny fandresena azy moa zany dia amin'ny fizokiana eo amin'ny lalàna mifehana moa zany zay zokony no mandresy fa ny nahagaganay ihany dia noho ny tsy fifidianan'ny Ligue Nalamanga zay manana taratasy ara-dalàna ara-panjakana manana attestation de fonction izy manana certificat de conformité ary nahagaga koa nefa ministère de garant des textes zany no atongavany eo manaja ny ara-dalàna dia nanana an'izay taratasy zay nefa zay na niatrika an'le ady hevitra ary zany tsy nahazo nataon'ny Ligue Nalamanga ara-dalàna zay nanana taratasy ara-panjakana fa le ligue zay no tanterahan'ny fédération ny fifidianana no nanatrika teo eo koa moa zany araka ny maha-candidat koa zany dia ny ligue ny tasy koa zany nametrahako réclamation tovy ihany ny ka ny Analamanga sy tany tasy samy nisy problème zany raha fijery azy raha dinihana tsara nefa le problème dia Analamanga tsy nahazo mifidy fa itasy kosa nahazo mifidy nefa tokony hoe tsara jeren'ny ministera ihany zay indrindra moa zany ny faratapiny amin'ity sport ity zay mbola misy ny comité olympique dia tokony mangataka koa zany zay hoe mba hijerevany comité olympique hoe ahoana marina fipetraka iny nanafoanana ny Ligue Nalamanga iny.